Zany amin'ny nisehatra ny vaovao iny fa makasika kosa ireny valim-pifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina dia miantso amin'ny tokony aniken'ny kandida rehetra ny vokatra izay avoakan'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ny stand-up tanàna. Ny famerenana ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entina no asa voalohany tokony tanterahany mpitantana vaovao eto Antananarivo renivohitra. Nambaran'ny Andry Ranaivo, Andry Concept, candidat natolotry ny stand-up tanàna tamin'ny fifidianana ny faha-1 amby 3 ny volana Jolay 2024. Ho an'ny stand-up tanàna manokana aloha zany dia hoe raha afaka mitondra an'izay tolo-kevitra izay tsika dia famerenana voalohany indrindra ny fifampatokisana eo amin'ny vahoaka hoentina sy ny mpitondra ny zavatra tokony hisy voalohany. Sarahana zany esorina zany eo fisaratsarahana lavitra be misy eo amintsika ho anazy io raha ohatra ka afaka miteny io fefy ao anatin'ny avenue de l'indépendance zavatra tokony hotsoahana voalohany indrindra manasaraka ny vahoaka sy ny mpitondra. Ohatrany hoe tsy miaina ao anatin'ny fahalalahana zany le malagasy, tsy miaina ao anatin'ny fahalalahana le mponina Antananarivo any ka miaina ohatrany hoe sobakakambodirena fontsika hatramin'izao. Ny tena olana nge eto amintsika dia zao c'est les confiance mutuelle zay tsy misy ny fifampatokisana eo amin'ny hoentina sy ny mpitondra ary raha tsy miverina zay tsisy zavatra anjary eto amintsika. Tetika asa ratsy zany ninona vina hoentin'ny tsirairay avy na ataoko hoe tamin'le sivy mena damianaka candidat ho ben'ny tanàna tsisy manana zavatra ratsy tao anatin'izay fa io mbola avy foana hoe le volonté hoentina natanterahana an'izy tsy ampy-tsika le finiavana te hiaraka le vouloir vivre ensemble le vahoaka malagasy après santé renivohitra Madagasikara ty zay ny tsy ao ka izay zavatra izay ny tokony hijoroany izay ben'ny tanàna hitodiako manokana amin'le ben'ny tanàna voalany dia ho zay hoe après ny vahoaka malagasy amin'ny lalana Antananarivo. Mikasika ny valim-pifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina miantso amin'ny tokony aneken'ny candidat ny vokatra izay avoakan'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ny stand-up tanàna. Mikasika ny valim-pifidianana manokana aloha dia ho zay hoe mety betsaka ny zavatra tsy tany ny tokony ho izy tao anatin'ilay fifidianana nefa tsy manova zavatra maro zany ho an'ny vokatra ka zay nitodiako amin'ireo candidat rehetrarehetra sy ho an'ny vahoakana Antananarivo manao hoe alohantsika miezaka ny manaiky koa indraindray zay ny vokatra ny fifidianana dia ezahantsika ekena tokony le tanàna Antananarivo ny jerena 5 amby 7 andro zany na lalàna fa manana ben'ny tanàna Antananarivo na dia tsy mbola mivoaka tamin'ny fomba ofisialy inona zavatra misy amin'izao fotoana zao mimaly tsy miova ihany tokony miezaka miaraka amin'ny fametanana antsika rehetrarehetra ho an'ny Antananarivo. Ny zoma 12 septambra ho avy zao manomboka amin'ny 7 maraina no anatanterahana ny lanonana famoahana amin'ny fomba ofisialy ny valim-pifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ho an'Antananarivo.